dia mbola faly miarahaba ndray rehetra indray amin'izao fetindray izao dia miarahaba antsika koa izay fitora ray atsy ho atsy dia miarahaba ny mpanaraka fandaharana TATM torohevitra azahoana tokantrano miadana ary dia mirary fetindray sambatra ho antsika tsiraray avy mino fa hiavaka ny fetindray raha aorianany ity fa afatra ho zaraina aminao ity. Misaotra an'Andriamanitra satria tratran'izao fetindray izao velon'aina salama tsara satria izay ny sarobidy amintsika olombelona ny aina araky ny mpitoroteny toko fa 7:4 ho an'izay rehetra velon'aina ozy izy dia misy fanantenana. Ohatr'izay koa any amin'ny salamo toko fa 3:5 ozy izy hoe natory nandry dia natory ary ny fo satria Jehovah nanoana. Zany hoe tsy afaka amin'ny fotsika raha Jehovah no manoana antsika. Andriamanitra rery no manome tombonandro antsika. Misy fanafody afaka mampatory fa tsisy fanafody afaka mampifo. Ohatr'izay koa any amin'ny fitomanina toko fa 3:12 ny famindrapon'i Jehovah ny tsy nalandritratsika ka miarabanao ray velon'aina izay ny kadô tsara indrindra aloha ho an'izay velon'aina dia misy fanantenana. Ny lohahevitra izay hozaraintsika androany hozaraina amin'ray rehetra androany dia mitondra ny lohahevitra hoe mbola tsy tara, mbola afaka ny oray, mbola afaka ny lehilahy mahomby horiarian'ny fianakaviana sy ny firenena ihany ianao. Ohatra amin'izany Abrahama ao amin'ny Genesis toko fa 20:2 efa 570 taona i Abrahama vao niainga niala tao amin'ny ray aman-dreniny kanefa dia mbola nahomby izy mino fa tsy antitra ny Abrahama ianao raha mbola tsy 570 taona mbola misy fanantenana ny aminao mbola tsy tara, mbola afaka ny ahomby ihany ianao aza mbola kivy. Ohatr'izay koa ohatra izay amin'izao andro iainantsika izao Nick Vojis Australiana izy io lehilahy tsisy tanana ray mpianakaviana, tsisy tongotra, tsisy tanana roa, tsisy tongotra roa kanefa dia nahomby izany lehilahy Australiana izany nahomby izy. Ozy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia toko fa 7:1 ozy izy hoe ilozy ny zanakao ka mboty fa zany hiahy azy ary aoka izano hitokiny mpitondra tenanareo. Zany hoe mety tsy eo tsony ny rainao fa Andriamanitra ilay ray tsara indrindra mampanantena fa zany hiahy ianao ozy izy zany hoe Andriamanitra mahavita tsara lavitra noho ny rainao voafetra. Raha teo ny rainao dia zao hoe misy zavatra tsy vitany fa Andriamanitra mahavita mihoatra noho ny rainao. Ohatra ny raintsika tsy afaka anasitrana raha marary, ny ray tsy afaka hiaro, ny ray tsy afaka hiantoka ny hoavinao fa Andriamanitra afaka miantoka ho avy mamirapiratra ho anao mampahita fitianao. Ka aza malahelo raha kamboty ray ianao mahana ray tsara indrindra ianao dia Andriamanitra izany. Manaraka izany dia metsika lanja ny fetin'ny ray satria nahoana ny lehilahy na ny ray ny lohan'ny fianakaviana, ny lehilahy ny mpitarika leader ny miankina aminareo lehilahy ny hoavin'ny ankohonana, ny hoavin'ny firenena mena lanja ny fetin'ny ray araky ny Efesiana toko fa 5:17 ny lahy ozy izy ny lohan'ny vavy ny lehilahy ny lohan'ny tokantrano. Ohatr'izay koa any amin'ny mpitsara toko fa 9:12 ahitantsika ny tantaran'i Gideon ozy Andriamanitra hoe Jehovah ny mombanao ry lehilahy mahery sady be herim-po ka miankina aminareo lehilahy ny hoavin'ny ity firenena sy ny ankohonana ka izany no anomezana lanja ny fetin'ny ray amin'izao fetin'ny ray izao ka mila mijoro ianareo lehilahy, mila mahery, mila tsy kivy satria ianareo ny mpitarika ny tokantrano. Manaraka izany dia mitodika amin'ireo mpitovo, ireo tovolahy izay mbola tsy manambady aza maika ny hanambady, aza maika ny oray satria nahoana nareo no amelona ny tokantrano, amelona ny ankohonana, nareo no mpitarika dia raha vao mbola tsy miasa tsara ianao, tsy mahavelom-bady aman-janaka tsara dia hitombo indray ny fahantrana eto amin'ny firenena anome vesatra ho an'ny ray aman-dreny indray araky ny Genesis toko fa 2:5 i Adama no lehilahy no foroan'Andriamanitra voalohany indrindra dia tady io fa Adama no men'Andriamanitra asa aloha hitandrina ny sa izay vao namorona ny Eva izy ao amin'ny 5:20 hoe tsy tsara raha lehilahy raha tsy
misy vady sahaza ho azy dia tadidio antsika tovolahy zany aza maika ny anambady raha tsy stable mahavelombady amanjanaka tsara ny asanao fa vao maika mitombo zaza homana vao maika vesatra ho an'ny firenena vesatra ho an'ny ray aman-dreny hiditra amin'izay ary tsika amin'le aloha hevitra izay nizaraina tery aloha inona ny atao hoe mahomby ny atao hoe mahomby dia izao hoe voalohany indrindra fantatrao ny antony ny sinao eto ambony tany fantatrao ny antony nandrahan'Andriamanitra anao eto ambony tany araka ny Jeremia toko voalohany 5:5 ozy Andriamanitra mantsy ny Jeremia hoe atriny ianao mbola tsy nitorotoroana tany kibo no efa fantatro atriny ianao mbola tsy teraka no efa noforono koa ho mpaminany ho an'ny firenena zany hoe tsika olombelona tsiraray avy dia misy antony nandefasan'Andriamanitra tsika tety ambony tany ho an'ny Jeremia manokana zao dia mbola tsy teraka akory izy dia efa noforon'Andriamanitra ho mpaminany tsy hoe mpaminany daholo fa samy manana ny namoronan'Andriamanitra azy avy tsika tsiraray avy misy noforona ho dokotera misy noforona ho ingénieur misy noforona ho pasteur sy ny sisa faharoa ny atao hoe mahomby ihany koa dia araky ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Timoty 2:4-7 naman'le voalohany teo ihany moa zany hoe osy Paoly hoe efa nahavita ny fiazakazahako ao izy efa nitahiry ny finoana efa niady tsara hatramin'izao dia tehirizina ho any satroboninahitra ny fiainana zany hoe afa-po izy satria vita mission nandrahan'Andriamanitra azy tety ambony tany be dia be ny olona tsy afa-po ny ala tety ambony tany satria tsy nanao le zavatra nandrahan'Andriamanitra azy faharoa ny atao hoe mahomby dia izao hoe misy fiatraikany ianao misy impact misy fiatraikany tsara amin'ny manodidina anao na ny firenenao na mpiarabelona aminao izay ny atao hoe mahomby ihany koa ohatra Joba zao amin'ny Joba 7:20 andininy faraka 12 ka hatramin'ny 4:12 ozy Joba hoe Joba dia lehilahy nanan-karena indrindra tamin'ny tany antsinanana dia ozy Joba hoe zaho ozy izy jamba zaho ozy izy maso ho an'ny jamba zaho ozy izy ray ho an'ny kamboty zaho tongotra ho an'ny mandringa zany hoe zaho ozy izy namonjy ny kamboty izay tsy nanan-kamonjy zany hoe fitahiana ho an'ny hafa izy nanao soa ny mpiarabelona aminy izy dia azo atao hoe lehilahy nahomby izy afa-po izy tamin'ny fiainany satria fitahiana ho an'ny mpiarabelona aminy fahatelo inona natao hoe mahomby natao hoe mahomby dia izao hoe tahina amin'ny zavatra rehetra ianao tahaka ny Abrahama ao amin'ny Genesis 4:20 ozy izy Abrahama ozy ny ten'Andriamanitra dia nandroso fahanterana sy efa zoky olona ary nitahian'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra ny atao hoe mahomby ihany koa zany dia tahian'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra rehetra zany hoe ela velona ianao ambinina ianao taranakao olombanina amin'ny zavatra rehetra fa misy olona manan-karem-be kanefa tsy misy fiatraikany amin'ny manodidina mihitsy fa ny kibony fotsiny mitombo izy mianakavy miaina tsara fa manodidina azy sahirana zany zao dia anisany tsy olona mahomby ohatra zany koa i Abrahama ozy izy amin'ny Genesis 4:12 ataoko fitahiana tahiko ianao ozy Andriamanitra ary fitahiana ho an'ny hafa be dia be ny olona milaza hoe mahomby manana zavatra rehetra kanefa ohatra hoe sarabady ohatra hoe misy zavatra tsy feno fa ny atao hoe mahomby tahaka ny Abrahama dia tahian'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra mino fa ianao koa ny olona mahomby manaraka eo ny anaran'i Jesosy Kristy ahoana ary ny atonga antsika ahomby mino fa liana amin'izay daholo tsika ahoana ny fomba atonga antsika ahomby voalohany indrindra arak'ireo nambara teo aloha reo rehetra reo teo dia ozy izy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Zakaria 4:1-5 hoe tsy ampikery tsy ampatanjana fa mifanako Jehovah tompo maro ohatr'izay koa any amin'ny Jaona 5:5 tapany by raha tsy misy anareo ozy Jesosy dia tsy mahay manao na inona ohatr'izay koa any amin'ny mpitoroteny 7:12 ozy ny ten'Andriamanitra hoe nitodika aho ozy izy ahitako ny ambany masoandro ary hitako ozy izy fa tsy ho any hainga tongotra ny fioarana
tsy ho an'ny endry ny hanina, tsy ho an'ny fetsy ny arena, fa ny leo jerentsika vetivety zay ao amin'ny pitoriteny toko fasivy amin'izay mazava amintsika le tiany ny ten'Andriamanitra hozaraina. Pitoriteny toko fasivy dia ny 9:1. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe nitodika ka hitako aty ambany masoandro fa tsy ho an'ny hainga tongotra ny fioarana, tsy ho an'ny mahery ny ady, ary tsy ho an'ny endry ny hanina, tsy ho an'ny manatsaina koa ny arena, na ho an'ny manam-pahalalana ny fakasitrahana, fa ny fotoana sy ny anjara dia samy tonga amin'izy rehetra. Izany hoe misy tsy ho an'ny hoe za mahay mitady vola be dia anakarena, na hoe za fetsy be dia za tsy maintsy ambinina, fa zao ety ambany masoandro izy dia misy ny fotoana sy ny anjara. Zany hoe misy ny sampona, misy ny sakana. Zay no ilahntsika hoe mila Andriamanitra tsika raha tiatsika ny ahomby. Raha jerentsika ireo olona naomby ireo teo aloha teo, na dia le nika voajizy teo izay Australiana tsy misy tongotra tsisy tanana, dia manana an'Andriamanitra daholo ireo olona naomby ireo. Nanana an'Andriamanitra teo amin'ny fiainana izy araka ny nambara tery aloha. Ohatr'izay koa mpanjaka faharoa toko 7:1 ka hatramin'ny 9 ahitantsika ny tantaran'i Ezekia. Ezekia izy dia olona nahity teo anatrehan'i Jehovah, dia zao hoe nomba azy Andriamanitra dia nambinina tamin'izay rehetra nalehany Ezekia. Izany hoe mila an'Andriamanitra tsika raha ohatra ka tiatsika ny ahomby, satria ny olona ny vady rehetra ny mifankatia daholo tamin'ny voalohany, fa taty-aoriana lasa nanao divorce, lasa mifampitory tany amin'ny tribunal, satria nahoana tsy voatazona le fitiavana teo le arena, fa le tokantrano rava. Mila an'Andriamanitra tsika ny hitazona ny zavatra rehetra, fiarovana mila Andriamanitra, fitiavana, fitehirizana, fitiavana mila an'Andriamanitra, ny atonga tsika ahomby mila Andriamanitra amin'ny lafim-piainantsika rehetra. Ao amin'io koa toko 12:20 ahitantsika le mpanan-karena izay nahazo arena be izy. Toy izy hoe mifalianao ry fanahiko fa nahazo arena be, fa ozy Andriamanitra hoe ry adala anio alina ny esorina aminao ny fanahinao ka ao aniza le arena izay noharianao. Zany ny mpanan-karena tsisy an'Andriamanitra. Rehefa sorin'Andriamanitra ny ainao dia ho an'ny olona fotsiny ny arenanao. Mila an'Andriamanitra tsika raha tiatsika ny ahomby, mila an'Andriamanitra. Ohatr'izay koa amin'ny tantara voalohany toko 5:20 ozy ny ten'Andriamanitra avy aminao ny arena, avy aminao ny voninahitra, avy aminao izy mampatanjaka sy mampalehibe, avy amin'Andriamanitra daholo ny ahatonga antsika ahomby, tsy ho tafitohana ny fiainana. Mila Andriamanitra tsika na matanjaka be tahaka ny ary tahaka ny Goliata. Ao amin'ny Samuela voalohany toko 7:1 ka hatramin'ny 7:15 rehefa niady Goliata sy Davida. Goliata 9 metatra, tsy haiko na 200 kilao na 4 kilao, goavany be. Davida olona kely, fa Davida netehitra amin'Andriamanitra. Resiny Davida Goliata, satria nahoana Andriamanitra nombany Davida. I Goliata niankina tamin'ny heriny dia resy Goliata. Hitako ianao andresy amin'ny anaran'i Jesosy, ka mila miankina amin'Andriamanitra tsika raha tiatsika ny andresy, raha tiatsika ny ahomby, na dia manam-pahaizana ianao, na ataoko hoe anananao daholo ny ato rehetrarehetra ahatonga anao ahomby. Mila Andriamanitra tsika, satria hitantsika teo avy amin'Andriamanitra ny fombiazana. Andriamanitra mahatonga ny olona anankiray ahomby amin'ny fiainana. Anankiray ihany koa izay hozaraina amintsika, anisany ny olona mahavita invention, na ny olona mpikaroka, na ny olona dokotera, ny olona filozofy, na manam-pahaizana amin'izao androntsika izao, dia saika jiosy na kristiana avokoa izy ireo. Zany hoe jiosy taranak'i Abrahama. Zany hoe mila Andriamanitra izay vao mahomby ny olona tsirairay avy. Anisany anankiray izao ohatra hoe anisan'ny jiosy izay nalaza nahazo prix Nobel tamin'izao androntsika izao. Anisan'izany ohatra Steven Spielberg, le mpanao film malaza, Paul Allen izay olona nalaza ihany koa amin'ny resaka Microsoft niaraka amin'ny Bill Gates, Levi Strauss
anisany olona manana orinasa lehibe amin'ny resaka jinina eran-tany zany zao jiosy avokoa zany maro be izy ireo 570 ny jiosy nahazo prix Nobel nanomboka tamin'ny 1901 ka hatramin'ny 2008 saika jiosy na kristiana avokoa zany milaza fa mila Andriamanitra isika zay vao afaka omby amin'ity fiainana ity. Manaraka dia hojerentsika hoe ahoana ary ny ahatonga an'Andriamanitra hiditra amin'ny fiainanao. Ahoana ny ahatonga an'Andriamanitra anampy anao amin'ny fiainana mba hahatonga anao omby voalohany indrindra dia izao hoe tadidio fa mpanota isika olombelona taranaka Adama sy Eva satria araky ny fatatsika dia izao hoe Adama sy Eva dia nifanerasera tamin'Andriamanitra tao amin'ny Saedena ny adana izy ireo satria akaiky an'Andriamanitra fa rehefa tonga ny devoly nakafanana izy mivady dia izao hoe tafalatsaka tao anaty fahotana izy mivady dia izao hoe tafasaraka tamin'Andriamanitra dia nanomboka ny devoly amin'izay no ny andraikitra ny fiainan'ny olombelona ny feny fiainan'izy mivady dia nanomboka teo dia nanomboka nijaly izy mivady araky ny Jaona toko 10:10 ozy ny ten'Andriamanitra ny devoly tsy tonga raha tsy angalatra amono ary andrinkana. Ny devoly zany dia izao hoe tsy tia antsika olombelona hatrany voalohany ary tsy afaka anao tsara amintsika mihitsy izy fa dia izao hoe anao ratsy foana na misandoka izy ny anapotika antsika olombelona ny tanjony dia nanomboka teo dia nisy ny aretina, nisy ny fahantrana, nisy ny korotana tokantrano, nisy ny fankalana teo amin'ny olombelona nanomboka nijaly tsika olombelona vokatr'izay satria tia antsika Andriamanitra dia nitady hevitra Andriamanitra amonjena antsika olombelona dia izao hoe raha tsy misy raha latsaka ozy ny ten'Andriamanitra dia tsy misy famelan-keloka araky ny Hebreo toko 7:12 dia mila raha latsaka amonjena antsika olombelona indray aho tafaverina amin'Andriamanitra dia tsy misy raha afaka amonjy antsika olombelona fa tsy ny rahan'i Jesosy satria ny rahan'i Jesosy ihany tsy nisy ota sady tsy nalala ota araky ny Korintiana 2:5-20 izay tsy nalala ota sady tsy nisy ota dia Jesosy Kristy zany no atao ota ho antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Noho ny fitiavan'i Jesosy antsika koa dia nanaiky izy ho faty amonjy antsika olombelona teo amin'ny hazo fijaliana. Nanaiky Jesosy andatsaka ny rany ho famelana antsika olombelona mba hiverina amin'Andriamanitra indray isika olombelona. Ozy izy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Jaona toko 4:40 any ozy ny ten'Andriamanitra hoe tsy misy olona makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako ozy Jesosy. Tsisy olona afaka manatona an'Andriamanitra zany raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy zany teo amin'ny hazo fijaliana nitondra ny fahotantsika dia izao hoe ny fahamarinany kosa nomeny antsika olombelona. Nisy fanakalozana lehibe teo amin'ny hazo fijaliana ny fahotantsika olombelona nentin'i Jesosy fa ny fahamarinany nomeny antsika maimaim-pona ka na tian'Andriamanitra ho vonjena ary antsika rehetrarehetra dia izao hoe Andriamanitra manaja ny safidiny tsiraray avy. Efa vitan'i Jesosy ny famonjena antsika teo amin'ny hazo fijaliana fa izao anjaranao ny manaiky na handray azy na tsy handray azy. Ozy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Romanina toko 10:7-10 any ozy izy hoe raha manaiky satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao fa vava ozy izy no anekena azahoana famonjena ary amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana. Na tiany Jesosy vonjena daholo ary tsika dia izao hoe manaja ny safidinao izy ka raha tianao ny hampiditra an'i Jesosy eo amin'ny fiainanao, tianao ny handray an'i Jesosy ho tomponao sy mpamonjinao dia izao hoe mila manaiky aloha ianao fa mpanota dia mino fa Jesosy efa maty nitondra ny fahotanao teo amin'ny hazo fijaliana tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo ary manaiky ianao handray azy ho tomponao sy mpamonjinao anolotra ny fiainanao ho azy izay fotsiny dia ho vonjena ianao. Tsy mila hoe makary amin'ny fiangonana zao ianao na makary amin'ny fiangonana zao fa izay ny tenin'Andriamanitra manaiky an'i Jesosy amin'ny vavanao ary mino amin'ny fonao dia ho vonjena ianao. Tadidio fa tsy mahavonjy ny anaram-piangonana, tsy mahavonjy ihany koa ny titre ny ampiangonana fa izay ihany ny hamonjenanao. Ka raha misy arisy tapa-kevitra handray an'i Jesosy eo amin'ny fiainanao ianao zao tapa-kevitra ianao
ny voavela heloka andray famelan-keloka andray an Jesosy ho tomponao sy mpamonjinao dia avereny miaraka amiko izao vavaka izao araka le ten'Andriamanitra teo hoe mila manaiky azy amin'ny vava ary mino amin'ny fo dia vonjena ianao zao ihany ianao dia voavela heloka ka naiza misy ianao raha tapa-kevitra ianao avereny miaraka amiko izao vavaka izao naiza misy ianao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy avereny izay misaotra anao raha eo fa tia loatra ianao ka na dia mpanota sy tsy mendrika azaho dia nomenao zanako lahatokana hamonjy ahy teo amin'ny hazo fijaliana misaotra Jesosy eo fa tia loatra koa ianao ka nanaiky ho faty hamonjy ahy teo amin'ny hazo fijaliana nalatsaka ny ranao famelana ny eloko rehetra maty ianao ary nalevina tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo raisiko ianao Jesosy ho tompoko sy mpamonjy ny tenako manokana diovy amin'ny ranao Jesosy io nateraka indray azaho olo marina azaho tsy noho ny asako fa noho ny fahamarinanao soraty any amin'ny boky ny fiainana ny narako raiso atanana ny fiainako Jesosy io ary mba atao voisan'ny olona mahomby aho voninahitra Jesosy teo anao rery ihany amin'ny anaranao Jesosy naboko izany vavaka izany amen dia miarabanareo izay nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanareo manokana teo izay ny zavatra tsara indrindra ary tsy voavidim-bola amintsika olombelona ozy ny ten'Andriamanitra hoe inona moa sy ho azony olona raha mahazo tontolo izao izy kanefa very ny fanahany izany hoe ny fanahan'olona ray tsy mitovy valeur amin'izao tontolo izao ka miarabanao izay ny tsara indrindra amin'ny fiainantsika olombelona fa hoanao kosa izay mbola tsy nanao manasa anao raiso Jesosy ho tomponao sy mpamonjinao fa miantoka ny fiainanao ety an-tany izay miantoka ny fiainanao ao aorianan'izao fiainana izao ihany koa farany dia izao hoe rehefa nandray an Jesosy ianao dia misy torohevitra vitsivitsy reto ahalalànao hoe ahoana le mission nandrahan'Andriamanitra anao ety ambony tany voalohany indrindra angatao amin'ny alalan'ny vavaka ny ahafantaranao ny planin'Andriamanitra ao anao satria be dia be ny olona mandeha ny varotra friperie dia manao friperie dia tsy mety indray dia andao indray varotra legioma indray dia manao legioma indray dia tsy mety indray dia tsy mety afa-po satria tsy ao amin'ile ny antsoin'Andriamanitra anazy le olona ka voalohany indrindra araka ny Jeremia 7:7 ozy ny ten'Andriamanitra atsoy dia valiko ianao ampitsehoko zavatra lehibe sary-patarina izay tsy fantatrao mila miantso an'Andriamanitra tsika mila mivavaka tsika mangataka in'Andriamanitra nandrahanao ahy eto ambony tany fa tsy mitovy ny antsoinantsika samy manana ny antsoina azy fa rehefa ao amin'ny antsoin'Andriamanitra anao ianao dia afa-po ary mahomby satria ao amin'ile nandrahananao ohatr'izay koa amin'ny Jeremia 7:1-12 izy hoe zaho ozy Jehovah manana hevitra hiveriko anao hevitra tonga ny fiadanana fahatsiloza anomenao farany misy fanantenana dia izy hoe raha hitady anareo dia ho hitanareo raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra misy planina ny man'Andriamanitra ao anao izay hitondra fiadanana fa zao mila katsahinao amin'ny alalan'ny vavaka izay alalanao le planin'Andriamanitra ao anao misy olona zao ohatra hoe natsonanao volo dia tena hitanao mihitsy hoe na mikipy ary izy dia mahay le manao volo ary mahomby izy ary afa-po izy na ohatra ary izy ndray andro tontolo manao volo dia tsy mahatsiaro reraka satria izay le nitson'Andriamanitra azy faharoa araka ny nambarako teo ihany fataro le zavatra tianao manao azy hainao tsara satria tsika tsirairay avy dia misy potentiel na talenta ny men'Andriamanitra tsika dia izay ny ahalalànao inona ny antson'Andriamanitra anao arak'izay fahaiza manao ny men'Andriamanitra anao izay ao amin'ny obolana 7:12 izy ny ten'Andriamanitra hoe ny fanomezan'ny olona mahalalaka ny alehany ary mitondra azy eo anatrehany lehibe izany hoe le fanomezam-pahasoavana no men'Andriamanitra anao mahatonga anao lehibe ahatonga anao ahomby eto ambony tany manarak'izay
fa efatra dia izao hoe miantehery amin'Andriamanitra. Aza mitehitra amin'ny fahaizanao miantehery amin'Andriamanitra. Araka ny Jeremia 17:15 ka hatramin'ny 17 izay voaozina ozy izay olona matoky olona fa ho tahiana izay olona matoky an'i Jehova ka Jehova no fanantenany, Jehova no ianteherany. Miankina amin'Andriamanitra na dia hainao ary ny zavatra rehetra mila miankina amin'Andriamanitra. Ary farany dia satria tsika miresaka lehilahy androany anisany tsy mampahomby lehilahy ihany koa dia ny fijangajangana, ny fampirafesana iarahantsika mahitsy zany satria manan-karena ianao kanefa avy eo manambady 3-4 mizara maromaro le vola dia ozy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Timoty 2:2-2 mandosira amin'ny filàn'ny tanora fanahy. Zay ihany no andresena ny fakapanahy mandositra. Aza matoky ny nofontsika malemy fa mandosira zay ihany. Rehefa hitanao misy vehivavy manambady ianao alaim-panahy amin'ilay vehivavy ianao dia izao mandosira fa aza mody mandalindalo eo mandositra ihany. Misy mpanompon'Andriamanitra lehibe any ampitan-dranomasina any zay tena ampiasain'Andriamanitra fa ozy izy hoe zaho ozy izy tsy mandray vehivavy mihitsy rehefa manome torohevitra fa misy pasteur vehivavy ny anay mandray vehivavy satria fantatro fa malemy nofoko dia mandositra tsy mandray vehivavy fa pasteur vehivavy mandray vehivavy, pasteur lehilahy mandray lehilahy satria nahoana fantany hoe malemy nofo dia mandositra ihany ny fanafodiny. Ka mino aho fa nazava tamintsika izay torohevitra fampahirezana ho antsika ray sy ho antsika ho an'ny lehilahy rehetra izay ary mino aho fa raha ohatra ka tanterahantsika izay omen'Andriamanitra fahasoavana ianao tanteraka an'izay dia hitako ny lehilahy malagasy, lehilahy tena reharehan'ny firenena, reharehan'ny fianakaviana, lehilahy mahomby avokoa tahaka an'ireo izay nitonontsika teo rehetra teo ireo hitako ohatr'izay koa ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia isaorantsika n'Andriamanitra izay fa dia mirary fety sambatra ho an'iray rehetra ary mirary tokantrano sy ho avy mamirapiratra ho an'ny tovolahy izay mbola hiditra ao anatin'izay tokantrano izay samy tain'Andriamanitra dia fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsiraray avy mandra-piona amin'ny manaraka indray tompoko.